Miarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany araka ny hitantsika amin'ny sary izao ato atsimony Anosy Ravavy la Réunion sy Maurice no misy ny sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivodoza Eleanor ary atombanana mikisaka manatona ny morontsiraka atsimo antsinana Madagasikara indrindra manakaiky ny morontsiraka vatovavy moa zany izy any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao ny alatsinainy zay ka atombanana hitondra rotsakorana amin'iny morontsiraka atsimo antsinana Madagasikara iny ary mety manatombo kokoa ny rotsakorana ao anatin'izay ny pisiny ihany koa nefa dia anisany manome vanana manamora kokoa ny fiforonana tanivindraona any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara sy ho an'ny avoatany. Verina ao anatin'ny oram-baratra tanteraka kosa nefa ny fatra maro eto Madagasikara any amin'ny talata any satria dia misy rindraona andrasana ihany koa andalo atao atsimony Anosy any manoloan'izay rehetrarehetra zay dia misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay somary anatombo zany ny orana mazava ho azy ho an'ny distrikany Manakara Vohiperiny any amin'ny distrikany Farafangana sy Vangaindrano izay miloko mavo zany ary miatra amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana ka ny rotsakorana ao anatin'izay dia manodidina ny 70 ka hatramin'ny 80 milimetatra. Managery ihany koa ny fampitandremana loko maitso ho an'ny faritry Betsiboka ny any amin'ny distrikany Antsalova sy Besalampy torak'izay ihany koa ny distrikana Andilamena ny any amin'ny distrikany Mahavoaray sy Ambatoboeny ary koa ny any amin'ny distrikany Port Berger Antsoia ny distrikany Befandriana Avaratra ary Mandritsara ireo zany no mety anatombo kokoa ny rotsakorana ao anatin'izay 720 ora amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana izay ka manodidina ny 70 ka hatramin'ny 70 milimetatra hatrany moa zany ny rotsakorana andrasana amin'izay fotoana izay ao anatin'ny 720 ora. Izay ny mahakasika an'iny fa iverenana ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny aloha zany ho an'ny rapisy vao maraina dia isy ny tandrivindraona any amin'ny faritry Melaky torak'izay koa ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara manakaiky ny distrikany Analalava sy ny any Antsoia any torak'izay ihany koa ny morontsiraky ny faritry Diana mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny distrikany Antala sy ny morontsiraky ny faritra Analanjirofa iray manontolo ny ambony kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapiso atolakandro mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra Melaky ny ilany rehefa amin'ny faritry Bongolava sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Menave ary koa ny atitan'ny faritry Boeny torak'izay ny any amin'ny faritry Diana sy ny tendrony avaratra amin'ny faritry Sofia ary koa manakaikaiky ny distrikany Vohimara ny ambony dia ny masoandro hatrany lono saika mibatoerana ho an'ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary mety mahatratratra any amin'ny 30 degré Celsius ihany koa ny ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka iny zany amin'ny ankapobeny aloha zany dia mafana ny andro ny morontsiraka saika mahery ny 30 degré avokoa aloha zany ny maripana amin'izay androny rapitso izay ny alatsinainy kosa indray mitohy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ray manontolo izay mety araikotroka hatrany ary araky ny fanatsidika teo dia misy ny faritra sasany na distrika manatombo kokoa izay rotsakorana izay ho an'ny morontsiraky ny faritra Vatovavy Fitovonany sy ny any amin'ny faritra Atsinanana ihany koa dia hitrangan'izay tandrivindraona mety ho araikotroka izay amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana na ny alatsinainy vokatry n'ilay sisan-drahona miaraka amin'ny rivodoza na noentin'ilay rivodoza Eleanor moa zany no mety mitondra an'izay ho an'ny avoatany kosa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ny tolakandro hariva ny alatsinainy ary mety hoarahina orana tandrivindraona indraindray amina faritra sasany any amin'ny faraparany takarivana ny alina zay ny ambony kosa dia maina indrindra ho an'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Sava ary ny tendrony atsimo andrefany Madagasikara iny ny maripana voavinavina amin'izay androny alatsinainy izay hatrany dia mbola saika manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka Madagasikara ihany koa dia mbola mafana amin'ny ankapobeny raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 4 ny morontsiraka Atsinanana ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 7 degré Celsius izay maripana izay ho an'ny morontsiraka andrefany Madagasikara iny amaranantsika ny fandarana amin'ity an'ity ny toetry ny androntsika amin'ny androny talata izay tombanana miverina ny oram-baratra amin'ny ankapobeny saika amina faritra maro na manerana ny Madagasikara koatry ny morontsiraky ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ary ny any amin'ny faritra Andro iray manontolo zay zany no tombanantsika maina ny andro amin'izay talata izay ny maripana voavinavina amin'izay fotoana izay mety ahitana fidinana ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny morontsiraka Atsimo atsinana ny Madagasikara sy ny avoatany fa ny ambony kosa tsy dia mihetsika loatra izay maripana izay indrindra ny any amin'ny ilany andrefany Anosy iny. Izay ny Météo tamin'ity an'ity ary ara-piziray fotoana manaraka veloma tompoko.